ato manefy ny sitrapo mandany tenako. Mirahabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy dia faly indray mitondra fampianarana fohy ho antsika tsirairay avy. Ty volana juillet ty moa dia iray volan'ny fibebahana, ary ny lohahevitra izay nentina tamin'izy io dia nalaina tao amin'ny apokalipsy 9 ka ny 9:20 mivaky toy izao hoe: ary tsy nibebaka tamina nohon'ny olona izy, na taminy nanaovany ody ratsy, na taminy fijangajangany, na taminy alatra nataony koa. Efa misy toriteny tsirairay avy reo, hitanareo amin'ny publication aloha ao. Fa ny amin'ny androany kosa ravana dia fibebahana momba ny fo zay tena hoe aoka motsitra raha misy alahelo, raha misy vesatra dia tokony hibebaka mba tsy hitarika fahafatesana zany na areti-po. Alohan'ny hidirantsika amin'izay toriteny izay ravana dia andaontsika hivavaka hanakina amin'ny fotoana rehetra mba tena hiditra an-tsehatra amin'ny fanahy masina. Andriamanitra misaotranao izay fa mbola nomenao fotoana indray Tompo ilazanay ny fahatsaranao, ilazanay ny tianao anarina aminay hoe tokony hibebaka izahay. Eny Andriamanitra ianao no hanazava ny sain'ny tsirairay avy. Aoka ianao no hanendry ny lelako Jesosy, za dia fitaovana ihany, fa ianao no mampiteny anahy, ianao no mampatsiahy ihany teny rehetra, ianao no mampianatra Tompo tahaka an'izany koa ny fony izay miainy Jesosy ianao no ikasika azy dia ianao no handresy lahatra azy fa tokony hibebaka marina tokoa. Dia nitenena Tompo tenena indray ianao fa voninky iaino anao izahay amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia, amen, amen. Eny ary ny tenin'Andriamanitra izay hitondrantsika fampianarana momba an'izay hoe fibebahana momba ny fo izay dia hitantsika ao amin'ny ohabolana 4 ka ny 7:20. Ohabolana 4:7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: Tandremo ny fonao, mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana, fa avy ao aminy no hiavian'ny aina. Avy ao aminy hiavian'ny aina. Ka tandremo ny fontsika ravana, tandremo amin'ny zavatra ivelambelan'ny rehetra, tandremo amin'ny fakapanahy maro isan-karazany, aza fienoana loto, aza fienoana fako ny fontsika. Indraindray ravana dia voagejany fahalementsika, mbola ohatrany mijangajanga atao, mbola ohatrany tsy afaka ihany, nefa za ohatrany efa mahatsiaro tenan'Andriamanitra. Indraindray misy fanamelohan-tena be ao anatintsika ao, misotro toaka any ny verina hoe anadiovana ny saina, anadiovana ny fo, anariana dia. Fa ny tenin'Andriamanitra dia milaza an'izao teny an'izao koa ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana 9 dia 7:20, izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotra ka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Izay manafina ny fahotany dia tsy ambinina. Aoka tsy hanafinafina eo anatrehan'Andriamanitra tsika ravana, tadio fa izy mahita ny any am-pontsika rehetrarehetra any mety ny olona tsy malala, fa izy malala izay miafina rehetrarehetra any am-pontsika any. Izy malala ravana. Eo amin'ny fiainantsika zanak'olombelona dia mety misy namana izay mamadika antsika, mety misy namana izay nananantsika confiance nefa tsy nitana arak'izay. Mety misy namana koa ambody mitafy volon-janak'ondry, miseho tsara, kanefa rehefa tsy eo anoloanao dia izy kay ny tena mpanaratsy, izy kay ny tena mpanaratsy.
apatsihivy ny tompo amintsika ihany ny teniny ao amin'ny ohabolana 17 ka ny 17 hoe izay tena sakaiza tokoa dia tia amin'ny andro rehetra sady miseho rahalahy ozy izy hamonjy amin'ny fahoriny. Zany ny tena sakaiza, zany ny tena sakaiza raha raha sendra nisy namana namadika ianao na nanana olon-tiana kaikay nampirafy anao tapoka, mety ndraindray koa mipiray tapo le tena akaiky atsika iny mihitsy, ndraindray ny ray aman-dreny manao zavatra mampalahelo, ndraindray zavatra fosafosa lainga inventen'ny saina ndraindray dia miteraka fankalana raha havana. Nefa rehefa tonga io fankalana io, sarotra be ny manala azy, sarotra be ny manala azy. Resadresaka mety fanaratsiana, tsy fitiavana fotsiny, dia mahatonga ny olona tena mavita zava-doza. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe ny lela ozy izy dia tahaka ny afo mihitsy, tahaka ny afo, mandoro mavita zava-doza. Zany ny zavatra teraky ny lela io raha havana. Dia aoka samy tandrina an'izay aleoko ny vavany, aoka samy tandrina raha havana. Ndraindray misy olona ihany koa izay manana vageance akolaka raha havana, vageance akolaka. Dia tena tantara tena nisy reny desu tamin'ny ray mpianakaviana, dia ohatrany hoe tany amin'le zaza ndray raha havana no mandeha ny vageance an'le mama, le reny. Raha izy mivady lehibe nohatrany tsy mifankahazo, tsy nety ny fanambadiana, dia io zaza io nohatrany hoe nankalaina, io zaza io nohatrany hoe anaovana itenenana izay zavatra tsy zaka rehetra. Aoka tsisy zany, aoka tsika ahay anadio fo mihitsy, aoka tsy ho voafitaky satana tsika, aoka tsy ho voafitaky ny satana. Tena avy ao amin'ny fo ny ivoahan'ny sain-dratsy rehetra mihitsiny, araka ny voasoratra ao amin'ny Matio 5:17. Ao amin'ny fo ny ivoahan'ny sain-dratsy rehetra. Rehefa manana fifandraisana amin'Andriamanitra tsika, dia haitsika manavaka an'le tsara sy ratsy amin'izay. Ndao nevakitsika ny ao amin'ny salamo hoe salamo 5:17 dia eo amin'ny 2:7 eo, soramandry ery ambony raha havana dia miteny hoe ny toetry ny olona izay mahazo monina ao amin'Andriamanitra. Misy toetra zany izay tena sitrapon'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra, tian'Andriamanitra. Vakitsika eo amin'ny 2:2 izay mandeha tsy misy tsiny ozy izy ary manao izay mahitsy, sady misaitsaina ny marina ny fony, tsy manendrikendrika amin'ny lelany, sady tsy manisy ratsy ny sakaizany, ary tsy manao izay ahafa-baraka ny namany. Lela aoka ambenana tsara mihitsy ny lela raha havana, manendrikendrika ozy izy, sady aoka tsika tsy manisy ratsy ny sakaiza, tsy manao izay ahafa-baraka ny namany. Zany dia asan'ny fo daholo, asan'ny fo. Fa rehefa ao amin'Andriamanitra tsika dia haitsika ny mandeha tsy misy tsiny marina tokoa. Ao amin'ny Jakoba 1:2 dia eo amin'ny 7:20. Fantatrareo izany rahalahy malalako
kanefa aoka ny olona rehetra alady aina ho malay ny teny ho malay kodezitra fa ny fahatezeran'ny olona tsy ahefana izay marina eo mason'Andriamanitra. Raha vao etiketi-po be dia lasa mamoaka, tena mamoaka be mihitsy io fotsika io, metezitra fa aoka nome lalana amin'ny fahatezerana, tsy hatratra ny masoandro miletika akory. Koa ario ny fahalitoana sy ny lolom-po rehetra ary ekeo amin'ny fahalemem-panahy ny tenina ambolena izay mahavonjy ny fanahy ianareo. Fa aoko mpankatoy ny teny ianareo fa aza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanareo. Izay voalaza n'Andriamanitra rahavana dia aoka tena ankatoavintsika mihitsy. Ary tena eo amin'ny 9:40 dia misy an'izao raha misy manao azy ho mpivavaka ozy izy nefa tsy mameny vavany fa mamitaka ny fony dia zava-poana ny fivavahan'izany olona izany. Mamitaka ny fony, tsy mameny vava nefa milaza azy ho mpivavaka. Aoka tsy hamaly ratsy ny ratsy, aoka tsy ho azo ny fakam-panahy. Ndao rahavana tena amboarina ny fotsika. Andao hamotsitra izay rehetra tsy avy amin'Andriamanitra, andao hamotsitra mihitsy fa izay misy felonana sy fifampiandaniana dia misy ozy izy ny fikorotanana mba amin'izay asa ratsy rehetra. Fa ny fahendrena izay avy any ambony dia madio aloha ary tia fihavanana, mandefitra, mora lahatra, be famindram-po sy be voka-tsoa, tsy mihanahana na mihatsara velatsia. Rehefa tena tia marina tsika, tsisy an'izay fihatsaram-belatsia izay tsony rahavana, tsisy tsony izany, efa tena hoe madio tanteraka. Rehefa tena manam-pitiavana tsika, fitiavana ozy izy dia mahari-po sady mora fanahy. Ny fitiavana tsy mialona, tsy mirehare, tsy mieboebo, tsy manao izay, tsy mahamendrika, tsy mitady ny azy, tsy mora sositra, tsy manao otro-po. Iny le otro-po, iny le ratsy be. Otro-po, tsy mamela heloka, tsy mahay mamela ny hafa. Ahoana nefa mivavaka nampianarin'ny tompo? Mamelana helokay, tahaka ny namelana izay meloka taminay. Tokony hamela foana tsika, tokony hamela foana tsika. Mampianatra tsika ny tompo androany. Tena hoe hanadio fotsika mihitsy, diovina, hibebaka tsika. Raha misy aminareo izy tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy ary dia omena azy izany. Raha misy mampaloto ny fotsika androany, mampatonga antsika tsy manam-pahendrena, dia andao hangataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ozy izy. Andao hangataka fahendrena, andao hangataka tsika hoe ataovy atao anatiko ny fanahy fibebahana. Raha tsy misy fitarihan'ny fanahy masina izany ravana, tsy vitatsika, tsy vitatsika izany. Tsy vitatsika ny maharitra fakam-panahy. Tsy vitatsika manohatra an'ireny raha vao tsy misy ny herin'Andriamanitra atao anatintsika. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra izany dia manana le tompo be fitiavana ny eo anoloantsika. Ao amin'ny Jakoba 4:4 rahavana, Jakoba 4:4-9. Manatona an'Andriamanitra dia anantona anareo izy, diovo ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mporosay, ataovy madio ny fonareo. Manatona an'Andriamanitra.
dia ho tanteraka amintsika tsirairay avy izany. Tsika tsirairay avy reto tsisy malala ny ampitsontsika, tsisy mahay tsika dia zavona ihany izay miseho vetivety dia levona. Aza miandry rapitso, aza manao hoe rapitso aza izay vao hibebaka. Rehefa mibebaka izay ravana dia misy dingana lehibe atao, mety tena hoe manantona an'ilay olona mihitsy tsika, dia eo tsika no mifona amin'ny olona anankiray. Dia eto ny tompo mampianatra tsika. Aoka anolo solotsika fitiavana izay rehetra endrika lolo-po, endrika zavatra ratsy rehetra izay nameno fotsika, mahatonga tsika mavesatra, mahatonga tsika malahelo. Indraindray koa ravana mety nisy fahafatesana teo amin'ny nandalo tamin'ny olona anankiray, dia iny foana ny tsaroa, nefa le izy mahatonga an'ilay olona ho voafatotra, mahatonga an'ilay olona tsy hanam-pifaliana mihitsy. Ndao tsika hibebaka ny amin'izany rehetrarehetra izany, izay mety tena manery ny fotsika, mety alahelo lalina, fa hain'ny tompo manafaka an'izany androany. Atolory an'ny tompo araka ny tenentsika tery amin'ny ohabolana teo. Ndao tsy hanafinafina ny tompo tsika hoe zao ane tompo zao le tena manavesatra anahy. Izay manafina amin'ny fahotana ozy izy tsy ambinina, fa izay mitsotraka mahafoy azy no ahazo famindrapo. Rehefa tena tsy mavesatra ny ao am-ponao dia mitoetra ilay fiadanana ravana, mitoetra ilay fifaliana, mitoetra ny fitiavana izay mahatonga antsika ho tiany hafa, ny fitiavana izay mahatonga antsika hanampy ny hafa, isy zavatsoa ho vitantsika, na ny olona eritreretintsika ho fahavalo ary. Ndao hamotsitra androany, andao hapetraka eo an-tongotry ny tompo izay mavesatra rehetra. Aza fenina aminy, ianao mety miaraka amin'ny namanao, mety faly, fa rehefa ianao rery amin'izay dia eo amin'izay ianao le mavesatra. Ny tompontsika Jesosy ilay sakaizantsika, tsy mpamadika antsika, fa Jesosy ny solution ny zavatra rehetra. Ndao hibebaka ravana, ndao tsika hanao vavaka mba tena hoe adio ny fotsika. Andriamanitra sotranao izay ny amin'ny teninao rehetra tompo sotranao nampafantatra anay ny zavatra rehetra tokony ataonay, tokony hifankatia izahay, tokony tsy hanaotro-po izahay, tokony ahay hamela heloka izahay. Andriamanitra, ka ninona mety manavesatra amin'ny fony tsirairay avy androany, ninona mety olana ao am-poniny tsirairay avy. Andriamanitra, ianao no hanafaka an'izany. Ifonana eto anatrehanao, eny mety tsy nalala izay taloha, fa ankehitriny izay malala ny fampianaranao. Aoka tsy ho avy ny fahafatesana, aoka tsy ho avy le hoe tena tsisy fifaliana mihitsiny, zay vao hitodika any aminao. Ianao ny tompony aina, Andriamanitra, ary matoa izay nataonao mbola velona mandraka androany, dia ny aina isepanohira ao aminao, anao ny sitraponao. Ahoana moa ny ahafahanay mizara ny teninao raha zay ary ny voafatotra? Aza mamita tena hoy ianao, aoka tsisy fiatsaram-belatsia.
Ianao no nampianatra anay teo hoe tandremo ny lehilahinareo. Tandremo, aoka tsy hifandratra Jesosy, aoka tsy hifanala-baraka izay. Esory izay mavesatra rehetrarehetra ao am-poniny tsirairay avy mihitsy androany. Ianao ny asa tanteraka, raha ny zanaka no manafaka ho ianao, dia ho afaka tokoa. Eny Tompo ty tory teny izay natao androany ty dia mino izay fa hanova fiainan'olona ianao, anangana andray ianao Jesosy, anangana andray ianao. Ianao ilay Andriamanitra mahagaga, ianao reriana mpamonjinay, ianao reriana mpamonjinay, ary ianao no afaka manasitrana ny areti-po rehetra. Hainao izany. Voninahitra dia ho anao reriany amin'ny anaran'i Jesosy. Nanaovana mivavaka ahy. Aleloia. Amen. Mankasitraka antsika rehetra naharitra ny enao hatramin'ny farany. Raha nasoanao ny fampizarana teto dia laikeo mba ahitanao ny fizarana manaraka indray, mba ahitany namanao an'izany koa. Mety izao vidéo izao mety izao vidéo izao ny ilainy namantsika. Ndao hiara-tsany tompontsika. Da iny tompo daholo ary.